Tinaniato amin'ny salamo fahenina amin'ny polo dia andifatelo izay mifankitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe lazao amin'Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao no koizan'ny fahavalonao anao, ny tany rehetra iankohaka eo anatrehanao ka ankalazanao, eny ankalazany anaranao izy. Avika jereo ny asan'Andriamanitra, matahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Araka an'izay vavako toy izay hoe eto miaraka ny soratra mandriry ambony hoe fiantsoana izao rehetra izao isotra an'Andriamanitra no nataony ho ampanompony. Sao sy anao dia lazaina fa mpanompon'Andriamanitra. Tsy voatery akory ny pasteur ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe bisopy na apôstôly. Tsy voatery hoe reny no atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Fa na sao sy anao izay manao asan'Andriamanitra dia lazaina mpanompo an'Andriamanitra daholo. Dia eto moa rehefa niteny Davida hoe lazao amin'Andriamanitra hoe ozy izy endre matahotra ny asanao. Matahotra ny asanao, ny fahalebiazan'ny herinao no koizan'ny fahavalonao. Tadio fa fahalebiazan'ny herin'Andriamanitra no koizan'ny fahavalo an'Andriamanitra. Ka ohatrantsika ihany koa fahalebiazan'ny herintsika no koizan'ny fahavalontsika. Fa tsy hoe akory no ny fananantsika zavatra na hoe manam-pahaizana be na manana zao dia miaika amiko ny fahavaloko. Tsy izay ny koizan'ny fahavalontsika fa no ny herin'Andriamanitra ao anatintsika no koizan'ny fahavalontsika. Ka aoka hoe hanana izay herin'Andriamanitra izay ianao, hanana hery avy amin'Andriamanitra mba hikoizany fahavalonao anao. Satria na manana inona ary tsika na manana inona, vetivety fotsiny izany. Ary vetivety tsika ny hoe faly ny olona fa nazahoanao anio fa avy eo ilay olona mety hialona avy eo. Fa be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra. Ny tany rehetra ozy izy ekohaka eo anatrehanao ankalazany anaranao. Eto amin'izao tontolo izao zany na dia misy ary ny antikristy na dia misy ary manompo saty, fa ny akapobeany dia mivavaka daholo ny olona rehetra ary mikohaka eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra. Jereva nge zavatra vitan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao moa efa be dia be ny zavatra vitan'olombelona, fa zavatra jerentsika hoe olombelona, zanak'olombelona izay namboarin'Andriamanitra, ny rano, ny tany, ny lanitra, Andriamanitra daholo no nanao an'izany. Izany fahalebiazan'Andriamanitra, be dia be ny zavatra vitany. Izay no isaorantsika an'Andriamanitra foana isan'andro. Nisy olona tany ivelany na vita namboatra olombelona fa tsy hainy namelona anazy. Satria Andriamanitra ihany no mametraka fofinaina ao anatin'ny olona anankiray. Mety mahavita olona izy fa mety robot, fa tsisy fanahy ao anatin'ny vatany iny. Fa Andriamanitra ihany no mametraka an'izay ao anatin'ilay olona. Ao anatin'ny olona dia izay hoe lehibe zany Andriamanitra zany, tsy takatry ny saina. Izay ny isaorantsika an'Andriamanitra foana. Misaotra an'Andriamanitra tsika mahita zavatra be dia be. Tsisy tonga dia Andriamanitra hoe namboatra avion, fa nisy olona nataon'Andriamanitra fitaovana na hay namboatra an'izy ireny. Fa tsy hoe anto dia nasian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Raha namboatra ny tany sy ny lanitra Andriamanitra, nanao biby izy, nanao ny rano izy, nanao ny rehetrarehetra izy, fa tsy nanao izy hoe asiko trano be anankiray, asiko tômôbila anankiray, asiko avion anankiray, hoe asiany kirairay avy zany ireo modely arahan'ny olona manaraka azy mamboatra. Tsy nanao an'izay izy. Fa ny zavatra tsy hain'ny olombelona no nataony, fa zavatra mety ho hain'ny olombelona ihany no namen'Andriamanitra tolo-tsaina ireny olona ireny ahavita andre zavatra be dia be hitantsika amin'izao ireny. Dia ny vavalo hoe misaora an'Andriamanitra tsika, misaora an'Andriamanitsika ny firenena ary asan-drato ny feo fiderana azy. Ny firenentsika tiako zao hoe
misy otrany filopirenana anankiray mitoerana anankiray mba hanokana fotoana hoe anava isotra an'Andriamanitra fotsiny eny mety eo manao izy fa any amin'ny toerana tsika any fa itsika izay efa malala aoka hanao solotena foana ny firenena rehetra izao ianao manaparitaka amin'ny toro filazontsara amin'ny hafa hoe ahaka sitraka an'Andriamanitra isotra an'Andriamanitra dia fa anatin'ny firenena anankiray dia efa miendrika mameho hoe fisaorana manandratra an'Andriamanitra sandrato izy amin'ny feo fiderana izay mahatonga antsika rehefa midera rehefa mivavaka rehefa mihira asandratra mafy ny feo tsy aza mijery an'izany mihitsy rehefa ohatrany za ngamba 10e voix dia menatra be ny hira za ngamba 5e voix dia menatra be ny hira fa mideran'Andriamanitra sandrato foana feonao ataonao an'Andriamanitra io fa aza manao hoe menatra raha en'ny hafary ratsy be ny feoko fa ataovy an'Andriamanitra io fa akasitrahan'Andriamanitra foana io rehefa ataonao amin'ny fo tena hoe hitan'Andriamanitra ianao le manandratra feo anazy iny dia ity amin'ny folo hoe naran'i Jesosy fa efa nizato ohatranay ianao Andriamanitra efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadiovana volafotsy amen efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao efa nanisy eta-mavesatra teo ambalanay ianao ny olona anankiray rehefa tsy mandalo zavatra anankiray na nisy zavatra nitranga teo aminy dia tsy haisotra izy fa teto nisy zavatra na nampandalovon'Andriamanitra any Davida dia nahay nisotra avy eo izy ka ohatr'izay koa izao sy ianao nisy zavatra nandalo na nisy zavatra azonao vao mahay misotra ianao fa tsy akory petraka tsy manao ninina dia mandalo na manao na ny anao dia misotra betsaka anao nefa tsy nanao ninina le olona fa matoa izay ianao nisotra ny zavatra ataon'Andriamanitra taminao tao teto nisy fizahan-toetra tadio fa zao sy ianao dia samy manana endrika izahan'Andriamanitra toetrantsika tsirairay avy zao sy ianao mety eo amin'ny lafim-piainanao io ara-bolanao fiainatokantranonao fiainam-pitiavanao ny fianakavianao ny rehetrarehetra mety handalovana fisedrana avokoa be dia be ny zavatra nandalo fizahan-toetra nataon'Andriamanitra teo aminao fa Andriamanitra ihany no afaka hanadio atsika fanadiovana toy ny volafotsy tsy mivoaka tsara be ohatrin'iny raha tsy diovina dia raisiko le exemple le raisiko tamin'iny ohatrin'ny lamba maloto raha tsy sasana tena brosina mafy be iny lamba iny tsy madio izany iny ka ndraindray mety tena mavaivay amintsika ny zavatra mandalo eo amintsika tena hoe mafy anie izany Andriamanitra fa tafavoakan'iny ianao mivoaka tsara avy eo ohatran'ny lamba rehefa vita dio tsara izy dia madio tsara mahafinaritra be na manao anazy mahafinaritra be mahita anazy mivalina anaty armoiranao mahafinaritra be ka ohatr'izany ihany koa ny volafotsy maloto iny amin'ny voalohany iny ohatran'ny bila kely be dia be izay dia avy eo tena ampepona amin'ny afo iny tsy ataon'iny fa voadio iny tadio fa zao sy ianao ny hitanao re exemple ato anaty Facebook re azafady anatin'ny baiboly be dia be no zavatra ten'Andriamanitra ato fa hoarin'Andriamanitra ohatra volamena sy volafotsy tsika indraindray hoe fanadiovana hoe hamirapiratra tahaka ny volamena tsika satria sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra indrindra fa ny fanahintsika no fio ihany fa ny fanahintsika no tena sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra mety hoe ampandalovin'Andriamanitra fandrika izao sy ianao fa tsika Andriamanitra no manala izay zavatra hoe mavesatra eo amintsika rehetra be dia be ny endrika mavesatra eo ambalanao mety eo izanakao maditra io mety eo ivadinao maditra io mety eo imamanao tsy hitanao mihitsy izay hanaovana anazy rehetrarehetra fa Andriamanitra ihany afaka manaisotra an'izay manala an'izay eo amin'ny fiainantsika sy ianao tsika ihany koa rehefa ery amin'ny 17 tsy hovakiako tsony fa nanao voady teo anatrehan'Andriamanitra rehefa ny be dia be ilay zavatra nandalo mety hoe saotra an'Andriamanitra ianao aloha tamin'ny voaloha zao zavatra nandalo teo amin'ny fiainako dia isorako an'Andriamanitra dia avy eo nandalo fizahan-toetra amin'izay
dia mafy ilay fizahantyoatra nahazo atsika dia avy atsika ilay manao vavy eo anatrehan'Andriamanitra amin'izay. Za Andriamanitra raha tafavoaka amin'izao dia anao an'izao aminao mila efaina izay teny natonono molitra zay izay naloaka ny vava zay. Mila efaina eo anatrehan'Andriamanitra. Raha nanao vady ianao teo anatrehan'Andriamanitra, ndany efainy vadinao fa hanadinan'Andriamanitra an'iny. Tadidinao ianao ilay nanao vady tamin'izao nandalo zavatra sarotra ianao fa avy eo amin'izay nge rehefa vao nandray an'ilay fitahiantsika, nandray an'ilay valim-bavaka, adino Andriamanitra avy eo. Ohatrany tsy tadidiko mihitsy tamin'ny mbola kely tamin'izay. Dia ifindra 6e ifindra 5e tamin'izay dia zao nataoko rehefa 3e trimestre ilay matahotra ny tsy ho afaka, matahotra ny tsy azo moena. Za Andriamanitra raha afindra dia anaty 4 arivo any am-piangonana. Zay nataoko tamin'izany. Dia mifindra re fa tsy nataoko ilay izy. Ny adiniko fa faly be mihitsy findra ihany fa tsy nataoko ilay izy satria adiniko zany ilay izy. Fa noho ilay fitaintainako dia ohatrany teniteny fotsiny zany vavako. Fa hoe aoka zany rehefa hoe manao vady eo anatrehan'Andriamanitra tena tanterahana. Raha ny vady ianao hoe za Andriamanitra hanompo anao mandra-pialam-pofonay ny andro sisa iainako ety dia hanompoko anao. Dia tena tanterahana tokoa ilay izy. Ohatrany mpifankatia anankiroa ihany io rehefa manao vava ny anankiray hoe hitanareo zany ilay manao mariazy ireny dia manao voady eo alohan'ny alitara ka misaraka ireo mandalo fisedrana ny anankiray, mandalo fisedrana ny anankiray satria ilay vava naloaka teny amin'ny alitara iny henin'Andriamanitra iny, ilay teny navoaka ny vavantsika henin'Andriamanitra ireny. Dia mila efaina tanterahana raha anaty azo pahorintsika indraindray be dia be ny zavatra mandalo dia miteny foana vavantsika indraindray. Za Andriamanitra raha ohatr'izao dia ohatr'izao aminao fa mila tanterahana raha ny safidiny hanompo an'Andriamanitra dia manompo an'Andriamanitra hatrany farany. Aoka ayakasitraka an'Andriamanitra ninina mitranga, ninina mandalo, ninina misy fiainanao dia mahaiza foana misaotra an'Andriamanitra satria na dia mafy ary ny zavatra iainantsika mbola mahita anjara masoandrotsika foantsika. Mahita ny masoandro itsika koa fa tsy hoe mafy ny zavatra iainana dia nidina tao anaty trano anankiray fa mbola nampahitan'Andriamanitra any masoandro itsika dia mahaiza foana misaotra an'Andriamanitra. Entany ny hafa hoe misaora an'Andriamanitra foana, ninina mitranga, ninina miseho dia mahaiza hoe misaora an'Andriamanitra. Dia feroko amin'ny tompona ndraikitra micro dia misaotra anao naharitra enatra ny farany. Po amintsika tsiraray avy Justalk ty mitsiny koa ngamba mila sasana microtsika reto manona fiadanan'ny tompo amintsika dia misaotra amin'ny tompo indray tsika mbola tafahonato dia misaotra azy ny amin'ny famindramony sy amin'ny fitiavany miny izao an'izao indray miny ny fahafahana indray nafana nianatra ny teniny teto makasitraka ny mpitarika sy ny taritina nanomboka hatramin'ny fiandohany tonga eto indray aho hitondra famotinana ary makasitraka ihany koa andravavy efa namitina teo aloha. Ato amin'ny salamo fahaenina amby enimpolo sy fahafito amby enimpolo indray tsika androany ary ny lohahevitra ato indray moa zany dia milaza hoe minaran'i Jesosy ery ambony ery hoe fiantsoana izao rehetra izao hisaotra an'Andriamanitra noho ny nataony ho an'ny mpanompony. Dia raha mivadika ato ambadika aty ihany koa dia aminaran'i Jesosy hoe fanirian'ny olona marina mba hanaiky an'Andriamanitra avokoa ny firenena rehetra ho an'ny mpivaintsira. Amen. Ohatra maly ho antsika izay nianatra tato ka ny teny teo hoe matoa anao miantso dia misy feo efa voalaza ary mino fa rahavavy sandraotra ny tsy tato maly ny tsy tato izy maly ka ilay zavatra voalaza tato maly ihany koa ny ohatry ny nisy vao tafiditra ny teo tsy haiko ohatry ny tsy hitako tato izy maly ka noho izany dia mifampitohy ihany ty omaly ty sy androany ty araka ny hoe fiantsoana. Antsoantso moa zany ny voalaza eto hoe tena hoe mila miantsoantso an'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetra mihitsiny.
marina fa ny zavatra rehetra izao hitany masitsika izao dia mbola Andriamanitra foana no ambadika. Efa voalaza teo moa hoe ny olona mieritreritra hoe ny fahaizany sy ny fahalalany fotsiny ihany no avy tany zavatra, fa Andriamanitra no ao ambadikany. Ireo fahaizany olona ireo Andriamanitra daholo no manome tolotsaina, manome ny fahafahana ihany koa. Dia nefa ny olona indraindray manao tsinitsinina hoe Andriamanitra zao tsisy raha fatany, tsisy zavatra ataony. Fa io ny kokonay ny miasa ozy izy zay za manana diplôme firy plus ny anarako tany am-pianarana zay no nahaizako an'io, fa kosa ny ambadiky ny zavatra rehetra dia Andriamanitra irery ihany. Izy irery ihany no ambadiky izao rehetra izao. Na io ambadiky ny fiainanao, matoy ianao mbola mijoro, matoy ianao mbola ohatrin'io, tsy ozy ianao hoe za matanjaka, za mbola misy hery afaka miasa, za mbola tena afaka manao an'izao, dia nizaho, fa tadidio, fa matoy ianao mbola men'Andriamanitra n'ity androany ity, Andriamanitra mbola tambadika n'izay rehetra izay. Eto ny lohahevitra dia hoe fiantsoana izao rehetra izao izay hisaotra an'Andriamanitra. Ity fisaorana an'Andriamanitra ity dia matetika tsy dia ataon'ny olona raha tsy hoe misy zavatra goavana, misy zavatra hoe ny valy. Fa rehefa meo ny olona dia tena hoe tsisy fetrany, tsisy fotoana, fa dia ny meo, fa andao moa fa hoe hisaotra izany une fois indray mandeha tsy miverina. Eto dia hoe fiantsoana izao rehetra izao mihitsy hoe hisaotra an'Andriamanitra. Izao sy ianao ilay mpanompon'Andriamanitra. Ny tompo ilay topoitsika ireny, fa na dia ireny pastera sy imopera ireny eny manompo ireny mifanompy itsika. Fa amin'izao manko efa nisy question ohatran'ny nandeha ity raha tsy diso ny fitadidiako hoe inona no atao hoe manompo iny sa mpanompo, ohatran'ny verina tato-tsaiko eto amin'izao ora sy fotoana izao. Ny olona mantsy mieritreritra hoe rehefa le bebe ao am-piangonana dia iny ny tompotompoinao, iny ny ababainao. Izany koa tsy midika hoe vingavingao ny mpitarika anao, vingavingao ny pasteranao, atao tsinitsinina, tsy izay. Fa misy ny olona dia tena mametraka mihitsy hoe izy ny teo tompoiny, anefa samy mpanompo izao, samy mpanompon'Andriamanitra izao. Tsy voatery ny olona voaositra ihany hoe izy dia tena mpanompon'Andriamanitra, fa izay rehetra manompo azy izao sy ianao mpanompo. Izany hoe ny olona rehetra izay mahalala an'Andriamanitra izany, izay milaza fa manompo an'Andriamanitra dia mila misaotra. Io fisaorana io matetika tsy dia vitan'ny olona firy fa indray mandeha tsy miverina. Fa nefa raha ny tokony ho izy dia tena même mitovy mihitsy ny fisaorana sy ny fangatahana, satria raha tsy Andriamanitra nge namoanao nanome fahafahana antsika mianatra zao, tsy tafahoana tatsika. Na dia omaly tsika ny hoe rapitra indray mianatra, izay ny etaetantsika, izay ny faniriantsika, fa raha fa tsy sitrak'Andriamanitra, raha fa Andriamanitra tsy nanome ny andro, raha fa tsy nifoazin'Andriamanitra ianao fa nitsitra tampoka teo ambony fandriana teo, tsy afaka tonga mianatra teto. Noho izany misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Matetika ho raha tsy zavatra goavana ny olona tsy hisaotra an'Andriamanitra, satria mety zavatra kelikely ireny angamba mieritreretiny hoe tsy Andriamanitra manao an'ireny fa noho ny heriny, noho ny tanjaka. Anefa kosa ahitra mikely indrindra. Ny tenin'Andriamanitra nge dia milaza hoe misaorany amin'ny zavatra rehetra. Io zavatra rehetra io misy fifaliana, misaora, misy fahoriana, misaora, misy aretina, misaora dia hoe izy ianao hoe ahoana koa ny hisaotra hoe efa marary izao ve sady tena misaora mihitsy, fa mety amin'ny alalan'ny fisaoranao iny ny idiran'Andriamanitra tsehatra hoe tia tena hoe misaotra amin'ny zavatra rehetra mihitsy, na dia efa marary, efa tsy mahetika eo ambony fandriana dia mbola feno fisaorana foana amin'ny fiainana. Izay dia takian'Andriamanitra amintsika izay aiza misaotra sy makasitraka. Itsika manko indraindray tena hoe
tena hoe raha tsy araka ny fotsika sy ny eritreretintsika sy ny tiatsika dia tena hoe na nisaotra tsika kamo be na nisaotra tsika tsy mahavita hoe tena fa tsy tonga zavatra nifadianiko nefa dia aloha rehefa azoko iny izay vao misaotra izay tsika zanak'olombelona izay tsy mba mahay makasitraka tsy mba mahay misaotra fa zao inona nataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao efa voalazany rahavavy teo fa mila mahay misaotra mandrakarivotsika misaora amin'ny zavatra rehetra zany a tsisy hoe ty tsy saorako satria ty tsy ilainantenaiko fa ty ilainantenaiko ty ihany no isaorako tsy izay fa io nge mody ataon'Andriamanitra tonga aminao ahitan'Andriamanitra hoe ahay akasitraka ve ianao raha fa todro an'iny sa imonomonina sa tsy isaotra alohany hanomezan'Andriamanitra ny zavatra tena ilainao dia hoy izy Andriamanitra hoe andeha nge omeko an'ity izy dia ho hitako eo izy hoe mba ahay akasitraka ve sa dia tena hanetsiny ahy sa imonomonina fa zao misaora mety ariary zato ny volany am-posinao any tena izy ianao misaotra tompo satria mety misy olona tsy mahita an'izany masom-bola ariary zato zany raha ny tena fahasahiranana raha ozy ny karamanao hoe ny karamanao kely noho ny karaman'ny rahavavinao dia ozy ianao hoe fa maninona eo le fa zao misaora ny Jehova ianao amin'iny fa ho hitanao fa mety ohatra n'olon'ilay karama n'olon'ilay eritreretinao fa ambony be iry karama kelinao iny raha mahay makasitraka sy misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra sarotra be mantsy ity ho mbola averiko foana fa itsika aleoko ataoko hoe tsika satria tsika maheno ny teny izaho ianao samy tompona andraikitra any amin'ny teny izay noho ny sofiny eto androany indraindray tsika be monomonina indraindray tsika be fanahiny tsy mahay makasitraka tsy mahay misaotra nefa tena takin'Andriamanitra io ary io ihany koa anisany mampitirainina anao amin'ny zavatra anankiray satria be monina loatra ka ohatra ny zanak'Israely na dia zavatra efa tokony ho vita tsy vita satria ohatra izay tonga eo monomanao izay tonga eo monomana fa tsy mba misy fisaorana na dia kely ka zao mandray lesona izao sianao amin'izao fiainana izao indrindrandrindra maro ny zavatra efa miseho mifamaofao ary tena hitantsika efa mandroso makany amin'ny faharatsiana ny fiainana tsy hiadian-kevitra tsony zany ary tsy ho atoro antsika fa samy mbola nahiratry n'Andriamanitra ny masoko sy ny masonao mahita ny vaovao mahita ny zavatra mitrano matany amin'ny fahotana tany misaora azy ianao amin'izay fa arakaraka ny fisaoranao an'Andriamanitra io maheno izy io mahita ny fankasitrahanao azy amin'ny zavatra rehetra hatra amin'ny zavatra kely nisy fotoana rahavavy ny teny tato nisy izay olona zay izy foba eny moa izy teo bakirary ny azy dia tena hoe nanomeza ny voninahitra an'Andriamanitra tena hoe misaotra an'Andriamanitra izy satria tena hoe tena tsapa mihitsy izany hoe raha mety hoe nataon'olona misy olona nataon'Andriamanitra fitaovana nanome an'ilay izy azo mijoroany vavolombelona izy misaora an'Andriamanitra satria zava-dehibe eo amin'ny fiainana dia izy ianao bakirary koa hoe dia isaorako an'Andriamanitra izay mihitsy nilay eritreritra tsika tsy mety dia mahatonga tsika mitirainina fa io na zavatra kely na ariary folo misy manome ianao na ohatrina misy manome ianao tadidrio fa mety Andriamanitra mihitsy naniraka n'iny olona iny nanome an'iny ianao fa dia mahay izy misaotra sy makasitraka amin'ny zavatra rehetra tsika fa arakaraka ny fahaizantsika manao an'izany an'Andriamanitra dia ho hitantsika tsara fa manokatra lalana foana izy manokatra zava-baovao atsika mandrakariva izy izay ngely anaovantsika fisaorana azy mandrakariva io isaky ny vomifoa miratra amin'ny masonao Jesosy misaotra anao satria mbola hita n'ity androandroany ity indray mety betaka izao mba naniry te hatratrany fa zao izaho mbola navahanao tanatin'izay be sy ny maro izay ka dia misaotra anao fa ny olona mieritreritra hoe mety nitanjaka ny mety mbola nampifoana azy nampirijaritra anazy nampijoalajoala anazy nandehandeha teny etsena teny nietsena mividy laoka kanefa ny raha tsy nifoazan'Andriamanitra teo ambony fandriana tenga izy tsy tafafoty etsony ka zao
eto ny tompo dia maniraka atsika sao dia misy tena tsy nampianaina raha no azo ka tena hoe kamokamo ianao na nisaotra an'Andriamanitra androany ianao ampatsahivon'ny tompo hoe mandehana isaory daholo zay. Mety misy adinonao dia ozy ianao hoe tompo mety misy zavatra mety nomenao fa adiniko ny saotra azy ankehitriny dia noho ny fampianarana noho ny fampatsiahivanao dia isaotranao Indray ianao manao vavaka fisaorana fotsiny aza mangataka mihitsy fa fisaorana fotsiny zany fa satria zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka miantso ny olona rehetra Andriamanitra hoe isaotra azy miantso an'izao rehetra izao isaotra azy hitantsika hoe zavatra rehetra io dia misaotra an'Andriamanitra sy mideran'Andriamanitra io araka ny voalaza amin'ny le hitantsika mivantana fotsiny inona ireo azo ireo rehetra zavatra rehetrarehetra ataon'Andriamanitra rehetra dia ho ambakan'izay ve izao se ny ten'Andriamanitra mahafantatra ny tsy mety dia itsika anaika an'Andriamanitra itsika no miteny amin'izy ireny fa ireny zavatra ireny mba tsy sitrapon'Andriamanitra eny fa na dia miteny ary hoe mamparikoriko dia tsy haiko hoe manahoana loatra ny fiarahan'ny olona miaina amin'ireny tsy hoe manilikiliky fa kosa raha fafahotana zany ianao fa iosona amin'izany araka ny voalazan'ny rahavavy teo mitarika teo fa tena hoe manaika ny amponao zany ianao matoa ianao tsy miteny tsy mety dia ozy ny olona hoe matoa namboarin'Andriamanitra dia efa io olona ihany reny ahilikilika eo reny dia namany manaika fa manaika ratsy ihany ianao satria efa voalaza fa tsy sitaka an'Andriamanitra reny ary tena malahelo anisany tena hoe nandravandry Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora ireny fahavetapetana reny nefa n'izay mbola verina foana iverina hitantsika amin'izay fa izao andro izao dia tena fa atombotra satria mandraka ny ratsy ka zao izao sy ianao izay ny fandriany olo-marina tsy haiko ny fandrianao fa raha ny fandriako dia tena hoe tsisy tian'Andriamanitra ho verina dia raha iara doalika eo anatrehany ny lela rehetra kofesy eo anatrehany izay ny fandritsika amin'izao andro farany izao izay ny ataovy any etaetanao zany hoe tompo raha ny vonjenao mbola maro raha ho ankonako mandrendriranantsy matory ambony afo fandriko mba amonjenao izy ireo mba hanakeny izy ireo anao raha izay no etaetantsika olo-marina rehetra mietsika Andriamanitra miasa Andriamanitra fa marina fa mifandrina eo amin'ny fiainana mety ozy ianao hoe za maniry te hanambady te hananjanaka te hanana trano bildina te hanana voiture te hanana avion tsy haiko intsony ny zavatra tianao fa fandrina minofo zany fa raha ny fandrina ny olo-marina tena olo-marina dia fandrina ny fanahy hafa mba ho vovonjy ipahoan'ny tompo atsika ipahony zany mantsy dia hoe anjavonany ohatran'ireny vorona mipaoka zanak'akoho reny dia avy eo nireny ny gagabe hoe tsy hitan'ilay papango moa no tena mihinana akoho iny sa inona moa ilay tena mitondra akoho majinika kely voafo iny raha vao mandehandeha ny atsaha iny ny akoho dia avy eo miemena ny isan'ny akoho rehefa modika mety misy mivorona ny paoka aza reraka tena aza reraka ozy ianao efa ela ny nitondrako ambavaka ny ankonako reny ka dia atra ho averiko amin'ny Jesosy irery ihany makasitraka ny tompon'andraikitra tsy haiko izy na naheno indray na tsy naheno na tsika rehetra ihany koa ny tsisy naheno dia saotra ny tompo mbola nomeny an'izay fahafahany dia samiara ta iny Jesosy daholo dia ho averiko any aminy ny micro amen